ry afaka malala miara mizotra mankany amin'ny Kristy mpamonjy hiditsika apino ary ireo mapy araka izay nivakena tamintsika teo no manoro atsika ny lalana ombana nandeha lalandavitra nanaraka ny kintana hitany izy ireo mba ho tonga eo alohan'ilay fahazavana mamy voalohany amin'ireo rehetra tonga iankoka manoloana ny Mesia ilay fahazavana ireo nikendrina maty avany Antsinana. Ny olona avy amin'ny firenena sy ny foko samy hafa no antsoina ka mba anatona ny tompo ka ireo magy ireo no voalohany mpitaratra amin'izany. Eo anatrehan'ny fahazavana na ny mazava dia tsy misy intsony fiavakavana na ara-poko na ara-pirenena na ara-bokoditra na ara-tsaranga na ara-kolotsaina fa samy antsony ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra isika rehetra. Tanteraka tamin'ireo magy ireo ny teny nambaran'i Jesosy Kristy tateoriana hoe ka hoy izao aminareo mangataka dia omena ianareo, tadiava dia hita ianareo dondono dia ho voana ianareo. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fon'ny olona izay nitady azy marina ary efa nambara ny mpaminany araka ny Isaia toko 40 vakina tamintsika tao ny 9:7-8 hoe mitsangana ry Jerosalema mamirapirata satria tonga ny famirapiratana ny voninahitry ny tompo manazavanao toy ny masoandro miposaka. Ny Espírito manarona ny tany ary miaka mandrakitra ireo firenena fa ianao kosa no impisahany hazavan'ny tompo sady iseho ny voninahitra ireo firenena anatiny ny fahazavanao ary ny mpanjaka ho voasariky ny famirapiratana izay vao miposaka eo aminao. Ny famirapiratany Jerosalema lazaina eto dia tsy noho ny lazany fa satria manatrika ho aminy Andriamanitra ary mankalaza ny epifania isika avy. Epifania dia mampatsiaro antsika ny fahazavana izay omen'Andriamanitra atsika. Tany aloha ny jentilisa dia mankalaza ny fahazavana ary mandritry ny fotoana maromaro no ankalazan'izany manomboka amin'ilay antsoina hoe solstice d'hiver na ny alina lava indrindra mandritry ny ririnina aty amintsika ty andrefana ny 1 Desambra izany io ny alina lava indrindra dia ankalazaina ny fiposahany mazava ka isaina 12 avy eo ankalazaina ny raisin'ny kristianina nankalazana ny fahampiarahany fiposahan'ilay tena fahazavana Jesosy Kristy nataony 15 Desambra ny hoe tatoriny dia nampina 12 koa aorin'izay ary tonga amin'izao 9 Janoary izao. Isa 12 moa dia milaza fahafenoana ara-tsy loatra masina satria fantatra fa 12 ny zanak'Israely, 12 ny mpianatra Jesosy Kristy, 12 no nambaran'Andriamanitra mba anatanterahany ny fitahiny amintsika rehetra. Ka eo anatrehan'izany ny andro ny fahazavana dia iantson'Andriamanitra atsika mba ho raisina sy avela mirapiratra eo amin'loantsika koa ilay fahazavana. Ao ny taratasy ny ho an'ny Efesiana vakina tamintsika teo koa ravana dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa tonga ho antsika sy ho an'izao tontolo izao Kristy afaka andray ny famonjena avokoa ny rehetra araka ny voasoratra hoe afaka andray ny famonjena avokoa araka amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly ny hafa firenena
dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandovany zava-tsy natokan'andriamanitra ho an'ny vaokany sy ho teny iray ihany ary ombina anjara amin'ny fampanantenan'andriamanitra ao amin'ny Kristy. Efesiana 4:5 voamarika ireo ngambareko fa dika teny ambonina na amin'ny baiboly malagasy mampiasaika raha mitanisa ireo andala tsoratra masina ireo. Atsangana sy antsona mba hikambana amin'ny fianakaviana iray lehibe dia ny fiangonana ny olona rehetra ary iambalan'ny apôstôly Paoly ihany fa hoy izy hoe izaho natangavan'i Kristy mitory ny vaovao mahafaly fampihavanana taminareo hafa firenena zay lavitra n'Andriamanitra sy taminay jiosy zay akaiky azy koa dia amin'ny alalan'i Kristy no azontsika rotota manaton'Andriamanitra ray no miasa ny fanahy masina iray ihany izany tsy oloko azy na vahiny intsony ianareo hafa firenena fa iray zo sy andraikitra mivoakan'Andriamanitra sady anisan'ny ankohona an'Andriamanitra. Tahaka io mamaky koa nefa hiavako dia mety mandalo fotoan-tsaratra maizina sy mampahory isika fiarahamonina misy atsika dia tsy misaina afa-tsy ny manjifa bebe koa hatrany indrindra amin'izao fotoana ny fety izao. Zay le mahazatra antsika hoe société de consommation manjifa foana. Iaraha mahita fa tena miendanja sy miamiady miamaika miara-pivavahana aty amin'ny firenena lazaina fa mandroso misy atsika kehitriny. Maro ny olona efa tsy miraharay intsony zay ara-pivavahana fa izao epifania izao dia mampatsiaro antsika indray fa tonga ho antsika rehetra Kristy ary andraikitsika mpino mitarika ny olona natona azy tahaka ilay kitana zay narahan'ireo magy jentilisa zany hoe tsy majiosy fa firenena tsy nahalalako ny baiboly ireo magy fa resy lahatra araka ny finoana nanoloana ilay kitana izy ireo ka nandeha tsy niato manam-pahatongany teo anatrenyilay zaza teraka teo amin'ny fihinanam-biby. Hitany lay zaza sy marireny ka nikoka teo anatreny izy ireo ary nanolotra fanomezana ho azy. Nikoka teo anatreny Jesosy zaza izy ireo ary nanolotra fanomezana zay tsara indrindra sady misy dikany volamena maneho fa mpanjaka lay zaza voateraka. Ny zava-manitra dia milaza fa Andriamanitra izy ary ny olona dia fampiasa mba hikarakarana ny faty koa aseho fa olona izy ary tsy maintsy ho faty. Naiky ho tonga olombelona teo antsika Andriamanitra ary ho faty amonjentsika. Voalaza ny taratasy amin'ny Hebreo amin'ny 5:9 hoe na dia zanak'Andriamanitra azy izy Jesosy Kristy dia nianatra nanoa tamin'ny fijaliana ny aretany ary rehefa tonga amin'izay fanamperana izy dia izaho no ara-ny-pamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manoa azy. Rehefa mantarina rehetra nataony magy ireo zay tsy nahalala koa ny fivavahana Jiosy santatry ny fanompoana ataony ny firenena rehetra amin'ny Jesosy izany. Fa isika kosa riavako tsika kristiana malagasy indrindrindra tsika kristiana atao anatin'ny FPMA inona no mba afontsika fanomezana ho an'i Kristy. Sao ventsika fa mora tamin'ny olona mpiarabelona tamin'i Kristy nanaiky fa io Jesosy zanak'olona mahantra io teraka atao an-tranomby tsy misy mahalala azy akory teo amin'ny mpiarabelona taminy io no Mesia. Zao toy izao dia mila fisehoana marevaka sy tranga mahatalanjona. Mila izany ka tsy mahay mandefitra sy manetry teny. Tsy manaiky ho tarian'Andriamanitra matetika ny olona fa baiko ny misy saina
zay veriny ho fahalalana ary samy besana ny mpiarabelona amintsika ka tsy mainy mifandevitra fa teany resy lahatra amin'ny fampiasana hery na ara-tsainy zany na ara-bata jereo le izy zavatra misy ankehitriny amin'ny fiarahamonina misy atsika tsy azo lavina fa marina ny zavatra katsara tsy ampony tolona ataon'ireo isilation fa ny fikirizana sy ny fizizirina tsy mety mandefitra zay ararotony sasany dia mahatonga fifandorana sy fandravan-javatra ny fatiavaka noho ny zavatra sina dia mety atakatra ny tekibidy ny fiavosana zay takina hitatraizatraiza tsy amin'ny fiarahamonina ihany fa na eo amin'ny ara-pivavahana ko azy io fiziry nikevika sy tsy feteza ho latsa danja io jereo ny intégrisme isan-karazany ary na dia samy kristiana azy dia tsy mifandevitra samy mitady anamarina leviny ka tsy manaky ny namany ary matetika tsy kristy nomena lanja fa ny fehivera sy ny fisaina amaolombelona antsika zany loha rano korotanaritra zay mitrana eo am'izao tontolo zao misy atsika na eo anatin'ny fiangonana loazy tsy mila vatsy sarobidy fanomezana avy amintsika ny mpanjaka voateraka miarena sarobidy zay teny indrindra efa nozanaino atsika ary teny ananatsika to dia ny fiaina feny fitiara fa nyretena sy fetezana aloha hitonga famafana ho an'ny ampaolina azotsika omena azy izany am'izao tifan'izao iaka tsy mety ny olona fotsiny amin'ny fahatsarana eo amin'ny fitsika samitsika zao misy contenté du bien entre nous tsy tokony anabiny isika fa tonga ho an'ny olona rehetra eto am'izao tontolo zao kristy mitonga izao tontolo zao sy ny olona rehetra ambaraka isika mila ara-pamena avakataotsika dia tahaka nataon'ny kristy ho amin'ny rehetra na lahy na vavy tsy mahalala an'andriamanitra am'izay tifan'izao ny miposy mivavaka manokana ho amin'ny lahy sy anabavy any amin'ny tany sahirana sy mahantotsika mivavaka manokana ho amin'ireo miziriziry hevitra ny hevitra ho manana ny marina ka manjary manakina voninahitra kristy ho amin'ny fiangonana zay misedra fanenjena any afrika ary indrindra any amin'ireo firenena zay be slamy asa mahitanareo ianao vo tamin'ny youtube youtube sy de tamin'ny facebook zany tamin'ireny social reny dia navoakany teo ny fanenjena ataon'ny olona kristiana any Nigeria dorana velona kapohana iampaorina efa latsaka mbola takatagany dia misy mitondra kitay tora zavatarano be rarana be tora am'izao andrena atsika zao mbola misy ny fanenjena ny kristiana tany Nigeria zany fa tsy latsaka noho izany ko ny any Soudan ny any Egypte sy any firenena sasany zay mbola tsy manaiky amin'ny kristy tsarotsika koa nefa reo tany efa nandray ela ny vaovao mahafaly kanefa mila fampahirezana sy fanavaozana indray zany fitoriana ny vaovao mahafaly izany satria miamaivana le foloana protestanta itsika ary anankiray amin'ny foto-kevitra zay jorontsika maha-kristianina atsika maha-protestanta atsika dia rehefa nahavaozin'Andriamanitra ny fiangonana dia tsy maintsy miezaka mba hiavao mandrakariva tsy misy farana ny fiheverantsika ny hoe zao tanteraka fa eo anatrehan'Andriamanitra tsy maintsy mangataka mba ho avozin'Andriamanitra mandrakariva itsika ho tahaka azy tahaka ny nandraisan'ny Maria reniny zaza reo maky ilay fitalanjona sy fifaliana tsaroana ao anaty
lay afanana nentiny fankalazana n'andriamanitra tokony ho zanitra nojarotsika eo anatren'andriamanitra n'izao mpifanisa aiza lay terako mpanjaka ny jiosy efa hitanay miposaka tanyetsinanana mikitany ka indreto zay tonga ekoka eo anatre fantanina nataondreo magy izany ary fantanina tokony ataotsika mitady marina an'andriamanitra teny tonga nofo miara-monina amintsika koa vavaka zay ataotsika eo am'fandraisana ny fanasany tompo ary tsarovotsika zany fa veo hoe zay zay tonga eto anatrenao iomina amin'natabatrao masina dia mangataka ampiraisinao aminy aminao tahaka ny sampana amin'ny voaloko ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay zay areoko zay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manera zao tontolo zao ny fiononana sy ny fifaliana aminao vavaka ataotsika zany reka ereo da nantanindreo maky mitady any misy ereo da miseho ho mpivavaka sy nanompo an'andriamanitra kanefa tsy mikatsaka afa-tsy mitombotsony sy ny voninahiny ihany ereo da no nanangana ny tempoly tany jerosalema nefa tsy voalaza ho tonga tao izy na dindray mandeha azy fa nataony zany filamintsitraka tamin'ireo jiosy rehefa nanontaniana erota dia miantso ireo mpanora-dalàna ary nanontany zay lazay ny soratra masina momba lay zaza na dia erota aza tsy mpivavaka dia resy lahatra fa nitenin'andriamanitra irery mety anoro mazava ny lalakombana iona amin'ny Kristy rehefa nandre izy dia miaraka tamin'ireo manky ny fampalalana momba ny Kristy dia nilaza hoe ndeha azy ka fotopotoro tsara ny amin'izany zaza izany rehefa hitanareo dia lazao fa teaka ankanotroa ekoka eo anatre fakitsika izany to matitiko faharoany dia mivavara ny any erota dia tetika hazony mamono lay zaza anolina nanomezana zanotorohevitra izany fa misy keo nefa ao anatin'izany torohevitra meny erota izany lesiny tokony horaisitsika paradoxalement Hérode nous donne un bon conseil se renseigner sur le Christ être des chercheurs de Dieu pour mieux le connaître et témoigner autour de nous mampianatra atsika hikaraka amotipototra marina momba an'andriamanitra Hérode mikaraka mandrakariva sy manontany momba ny Kristy zany hoe tonga mpikaraka ahalala tsara ny momba ny tompo mamototra tsara izany ny orenany fandaliana mpinono zay ataotsika mandrakariva ary jereo tsara rehefa tsy mandalina ny finono tsy mianatra ny tenin'andriamanitra itsika dia mimaleny misimba ary mimaty akora azy ny fonotsika mamototra tsara mba ahafahana manoro ny hafa mijoro ny vavolombelona ary mitarika ny olona ekoka eo anatreny Kristy finoana mazava sy maripototra no andrasan'ny hafa ho zaraintsika sy idorotsika ho vavolombelona tsy tahaka ny Hérode isika zay mikatsaka ny tombotsony fa Hérode mampianatra atsika hifikitra amin'Andriamanitra sy joro marina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro iainantsika izao ry havako misy ny fotoana zay nampatanjaka lay antsoina hoe théologie de la prospérité nampianarin'ny olona tamin'izany zao mitarany théologie de la prospérité reo fa ny fahantrana dia vokatry ny fahotana fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra itsika dia tsy maintsy manan-karena amin'ny zavatra rehetra ary dia tsy nampaninona ny olona tamin'izany fotoana zany ny mizara vola mba andresena lahatra andeha anaraka azy fa misy ny tombontsoa amiany any Madagasikara n'izao fotoana zao dia tototry ny fiangonana totsika atao hoe fiangonana zany amin'ny firenentsika indrindra ao Antananarivo mahavariana sy mahatalantsona fa namotipotsy zay eo ambany be eo misy etom-pivavahana anankiray kristiana tsy misy
afa-tsy amampoly folo asa eo romy folo na teny folo mivavaka ao aminy kanefa nifatrano alohany a dia 1,500,000 isaky mivoly dia mba lay vaotsainy hoe aiza moa no ananany an'izany voly zany misy manao anazy miatretra izany raha mijery ny fiainan'ny fiangonana triny moa raha mijery isika ty andafy nao antsika tsy dia mba mahafolo be loatra rehefa miresaka fanompony an'Andriamanitra za manao vazivazin'ity foana nylefa mba miresaka any Madagasikara aloha tsy misy na dia anankiray aza fiangonana iangonanao ka tsy farafakely mirakitra indrona intelo natao mpiangonana fa raha ty amintsika ty andafy ety amin'ny epema manao zany tsy isy mpivavaka ntsony fa hoe mandamy foana hoe mitady foana tsy nifitediavam-bola nefa no zava-dehibe ary tsy marina koa le teolojia iny atao hoe presbyté fa raha izany hoe famitahana ihany fa mihoatra n'izany koa misy teolojia anankiray koa zay manomboka mahazo vana amin'izao fotoana izao ny teolojia ny fisalasalana théologie du doute ary satana no teolojianina lehibe mitarika izany théologie du doute zany fitaka mahalavo no maro tafasaraka maraka amin'Andriamanitra ny fisalasalana ny tsy fahadikiny an'Andriamanitra tsy tokony eo anteviny ny saina mampahalalana isika na dia mikaroko azy fa finoana mazava tsara lalina sy latsapaka izany no raha samihafa mbola tsy pino mba ho zarentsika any rehefa velon'ny tenin'Andriamanitra sy mahatsiaro tafiraimano amin'ny tena sy ny ranotompo isika indrindra tsika zay vao avyombona amin'ny tena sy ny ranotompo ao amin'ireo amin'ny sakramenta dia ho tahaka ireo maty tsy hiverina any amin'ny Eropa fa dia nalakafa no nizorany ody any amin'ny tany fonenany tsy ho voavitaky ny fiatsaram-belatsia tsy ho andevo ny filamboninaitra tsy ho simba ny velonana fa fifaliana sy fanantenana satria miona amin'Andriamanitra izany hoe no ameny ny fotsika amin'izao epifania zao ao anatin'ny fankalazana mitohy Noely na ny cycle de Noël namboarin'ny kristiana mba hifanaraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahazavana na azatra ny jetilisa antsoina ihany koa hoe théophanie ny epifanie midika hoe fisehoan'Andriamanitra manifestation de Dieu amin'izao herinandro voalohany amin'ny taona izao fanao tsika mandrakariva ny manao faniriana ao anaty tiatsika hitanterana na tiatsika ataon'Andriamanitra amintsika ilevert mangataka famelan-keloko ho antsika avy amin'Andriamanitra isika ary mangataka koa mba amboarin'Andriamanitra ay amela eloko zay rehetra meloko nanao ratsy tamintsika to sarotra ry avako kanefa ny tompo mihitsy ny nampianatra atsika hoe zao no lazaiko aminareo pino tiava ny fahavalonareo manasoava ny mpankalanareo manorisoa ho an'izay manozina anareo zany angambariavako ny fanindrina vaovao entin'ny epifanie ho antsika ary aza mitsahatra ny mivavaka famboarin'Andriamanitra atsika mba tonga ny fiainantsika amira-pirata ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka sy fanamasy azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandraka tsanganandray ny fitaninay ny fahasoavany Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanamasy ho amin'ny aro mandraka amen petraka anareo